amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity androandroany maraina ity arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra izay any atokantrano ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana tadiarantsika androany izao. Zao no teny ataoko amintsika rehetra, mahery ny Andriamanitra ivavahantsika ary azo antoka fa amonjy antsika izy mandritra ny androm-piainantsika rehetra. Mandalo ady isika fa izy no amoaka antsika rehetra ho mpandresy, satria mino an'izany tsika dia andao hitehaka ho an'Andriamanitra. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra herihery. Hoatombontsika zao fotoam-pivavahana izao ka ametraka avy hatrany an'ity fotoana ity eo tanan'Andriamanitra amin'ny alala vavaka tsika raha sitraka ao apetraka ny fonao tananao. Tompoandriamanitra Rainay malala raitsitovo, isaorana ny anao izay Andriamanitra lehibe sady magaga, efa mandray atanana an'ity fotoam-pivavahana ity ary mitahanay. Andro ray lehibe ho anay ny andro androany, satria amin'ny folay manontolo no anomponay ianao Andriamanitra. Ahita ny herinao miasa eto izahay, atsapa ny fagaganao izay antefainy aminay izahay. Ho ataonao zany Andriamanitra, ho sitrana ny marary, vonjena izay manana olana, ho tahina ny tsiraray avy, ary ny rano Jesosy no fiarovana ho anay sy ho fandresena lehibe ho anay amin'izao vaninandro misy anay izao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana vavaka misaotra Tompo. Amen. Ho toizantsika ary ny fidiarana hira anankitelo avy hatrany no etsika manompo ny Tompo. Ato avy amin'ny fonao rehetra ho anareo any atokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana zao tena entanina mba tena anao le hira amin'ny fonao manontolo raha ohatra ka hainao montonkira. Tena aseho ian'Andriamanitra fa tena mangetaheta azy ianao ka manompo azy marina tokoa. Raitsika mpitafatanana ny mpanentana mitarika fidiarana Tompo. Alléluia. Dia mbola faly be indray zahay miaraka amin'ny manompo an'Andriamanitra miaraka aminareo eto amin'ity toerana. Alohan'ny hanombohantsika dia asitraka ao dia ndao iara-maka ny salamo. Salamo fa 420 ny 59. Tsy misy tahaka anao Tompo amin'ireo Andriamanitra, ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy iankohaka eo anatrehanao Tompo, ka hanome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-magaga, ianao irery ihany no Andriamanitra. Dia eo amin'ny 12 hideranao amin'ny foky rehetra ao Andriamanitra Tompo, hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay ao, fa lehibe ny famindramponao amiko, ary efa novonjenao fanahy tsy ho any amin'ny fiainatsita ambany indrindra. Amen. Raha miaika ianao fa izy n'Andriamanitra ny Andriamanitra, dia ndao sika tonga dia hiaritsangana, hiaritehaka, hanome voninahitra ilay Andriamanitra, ilay Tompo ny Tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ny lanitra seza fiandrianana, ny tany fitoeran'ny tompony. Ninina zavatra lalovanao dia tsy miovy izy fa Andriamanitra foana izy. Na mandalo ady sarotra ianao, Andriamanitra izy. Na mandalo olana ianao, Andriamanitra izy. Na misy aretina aminao, Andriamanitra izy. Na fifaliana aminao, Andriamanitra izy. Dia mendrika foana izy no deraina, mendrika foana izy no mena voninahitra, ary izao sy anao izao dia natao hiterazy amin'ny fotoana rehetra. Ka ndao vonono ny fonao, vonono izay mombanao rehetrarehetra, hidera, hisaotra, hanome voninahitra ilay Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka androany. Mendrika nomena saotra dera aza voninahitra ianao Jesosy androany. Izay rehetra dia tonga iankohaka sy hanome voninahitra anao. Saotra sy dera laza sy hery ho anao ray matraky izany. Olon-drehetra sy ny tontolo miondrika eo anatrehanao. Tsika rehetra hariva saotra sy dera laza sy hery ho anao rery mandrakizay.
saotra tsy dia hahaza sy ela saotra sy dia hahaza sy ely hoanao ray mandrakiza zay rehetra toketo ihany koa keo anatrehanao sy ny tontolo miondrikeo anatreana eran-tany sy latra eran-tany sy lanitra eo marafatompolivoninahitra ianao misakata mandrakiza rayo mifazakanao sy ora fa mandrakiza saotra sy dia hahaza sy elo anao rery any saotra sy dia hahaza sy ely hoanao ray mandrakiza olo rehetra sy ny tontolo miondrikeo anatreana eha-tany sy latra manambalana tany sy lanitra eo marafatompolivoninahitra ianao misalata mandrakiza rayo mifazakanao tsy ora fa mandrakiza manehana an-tany manjaky anao manderana ny tany manjaky anao tena hoanao mandrakiza tsy manatsahala ianao liray tena hoanao mandrakiza zao rehetra zao mamivonahitra ny nahanao ny tany manjaky anao tena hoanao mandrakiza tsy manatsahala ianao liray tena hoanao mandrakiza manehana an-tany manjaky anao manderana ny tany manjaky anao ho anao ny deha jesosy tena hoanao ho anao ny aza mandrakiza jesosy tsy manatsahala ianao liray tena eha-tany sy latra eran-tany sy lanitra eo marafatompolivoninahitra ianao misakata mandrakiza rayo mifazakanao tsy ora fa mandrakiza dia rao amin'ny alalan'ny tehako ao jesosy amin'izao fotoan'izao eha-tany sy latra dia ambahana efa voninahitra ho anao eran-tany sy lanitra eo marafatompolivoninahitra ianao misakata mandrakiza rayo mifazakanao tsy ora fa mandrakiza manehana an-tany manjaky anao manderana ny tany manjaky anao tena hoanao mandrakiza tsy manatsahala ianao liray tena hoanao mandrakiza manehana an-tany manjaky anao mandraky anao
Jesosy androany tena hoanao mandraky fa izay tsy misy ny toanao tsy manatsahala ianao riray tena hoanao mandraky izay tena hoanao mandraky izay Halleluja Halleluja tena zany tokoa hoe ny voa rehetra dia miankohaka eo anatrehan'ilay mpahary azy ianao io koa Andriamanitra nahary anao ka tokony hiankohaka eo anatrehany ndaontsika mbola hiankohaka eo anatrehany ihany raha matsapa ianao raha resy lahatra ianao fa tsisy Andriamanitra toa azy izy ilay tompo mahay manao ny zavatra rehetrarehetra izy ilay El Shaddai mendrika ny ankohofany Halleluja Manana cha nome zai Hallelujah
famendriky indrindrinao Raisuni fidera Famendriky indrindraiana Raiso fiderana Jesosy famendriky anao loatra zany Raisuni fidera Famendriky indrindraiana Alleluia Zany mihitsy Jesosy Raiso ny fiderana zay atolotra eto androany Raiso ny fiderana zay atolotra eto androany Satria mendrika izany ianao Tsy misy Andriamanitra ankoatranao izahay Fa ianao no derainay Ianao no asandratray Amin'izao fotoana izao dia tiako ianao Ilay teninao iny mihitsiny Ilay teny fideranao iny mihitsiny Nideranao amin'i Jesosy Aza miankina amin'ny hoe irito Fa tena ilay teny entinao iankofana amin'i Jesosy amin'izao Dia teneno izy Inona ny ilazanao anazy ho Andriamanitra Lehibe ve izy aminao ambarao zany Masina ve izy aminao ambarao zany Tsisy toanazy ve ambarao zany Fa mihaino anao izy Ary ao anatin'ny fanandratanao anazy No isehony any maha-Andriamanitra azy ao amin'ny fiainanao Jesosy ao tsisy toanao Ianao ilay masina manerinerina ambony indrindra Nefa mijery anay ety ambany Tsisy toanao, tsisy takanao Ary ianao ilay Andriamanitra tsy miova Mpanao fagagana ianao Halleluja Masina loatra ianao Zay tian'i Jesosy rehetra dia Ndaontsika hiarahira androany Masina ianao Tompo Tsisy toanao Ary izay hira fiderana ho anao Halleluja Masina ianao Tompo Tena masina loatra Feno voninahitra Tsy misy ohatranao Tsy misy fahatsarana mihoatra ny ao aminao Mendrika noderaina loatra ianao Irany fideranao Irany fiderana nawa Satria tiako iana Manantona ny fiandrianana Masina ianao Tompo tsisy takanao Masiniana Tompo Tsy misy takana Masina ianao Jesosy Masiniana Masina loatra Mendrika noderaina Irany fiderananao Irany fiderana nawa Satria tiako iana Manatona fasahiny zay Eo amin'ny seza fiandriananao Satria efa vitanao ny zavatra rehetra Alleluia Ilay fonena Irany fideranao Irany fiderana nawa Satria tiako loatra ianao Jesosy Tianay loatra
loatranao Jesosy tianay loatra ny ampanatrehana manatonanao amin'ny fahasahina ilay fonena ira fidelanao satria tianay loatra ianao Jesosy tianay loatra ianao Jesosy ny zava-patoganay samy fiveranao ankehitriny eo tianay hitoerana mandrakizay ira fideranao asantrato mafy ny feonao dia deran tomponao aoka fiangonana anandratra mafy ny feo anideran'ilay tompony tompo eo tiana hitoerana mandrakizay Jesosy eo hira fideranao satria tiako loatra ianao hirany fiderananao satria tiako ianao manatona ny fiantrananao ilay fonenako manatona ny fiantrananao ilay fonenako manatona ny fiantrananao ilay fonenako misaotra betsaka Jesosy misaotra ny amin'ny fahafana ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'ny fotoana dia makatoerana tompoko dia raisika ho fahasoavana lehibe ho antsika ny fiderana izay niarantsika nanatateraka teo an'Andriamanitra zao no teneko aminareo matetika zava-dehibe amin'Andriamanitra no mahita olona manompo azy amin'ny alalany fiderana hira fiankohofana raha mpamaky baiboly isika dia mahita na tany alohabe tany na tamin'ny andron'ireo apôstôly fa tao anatin'ilay fiderana tao anatin'ilay fiankofana izay nataon'ny olon'Andriamanitra dia nitsantsehatra hatrany hatrany Andriamanitra nitondra zavatra lehibe sy tena magaga amenna amenna ary manakatretriny dia mbola afaka manao zavatra takizany Andriamanitra rehefa tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra ny olona amin'ny alalan'io hira fiderana na hira fiankofana io ka dia amporisinitsika tsy hanamaivana zany fa tena hoe ianao mihitsy no hanompon'ny tompo amin'ny fiderana sy ny fiankofana amenna amin'izao fotoan'izao tsika dia iroso hitondra ny fanatitra hoy aho hoe aoka ho matoky hatramin'ny farany ianao amin'ny famponan'Andriamanitra amin'ny fanaovana fanatitra marina fa ny sofintsika mandre aty sy roa tsika ihany koa nazo vaovao amin'ny karazana fa possible hoe hiakatra vidim-piainana atoato hiakatra be mihitsy tsy antsika hoe inona zavatra mety hitranga rapitso dia tandremo aloha nikivikivy na sanatria niala amin'Andriamanitra mihitsy tandremo tsy misy vaolana ho antsika ny fakiviny sy ny fialana amin'Andriamanitra raha kivy ary ianao hoe na hiala amin'Andriamanitra dia mieritreritra venao fa ny fandehananao amin'ny zavatra takizany no ampilamina ny fiainanao na mpiena
ny vitim-piainana eto ambony tany tsy ihany fa ho antsika olon'Andriamanitra ny mety amintsika dia ny fampiarana ny teny nataon'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny Mosesy hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Mila mandroso foana isika, mandroso amin'ny lafin-javatra rehetra mihitsy. Dia tandremo ihany koa hoe tena raha be ty a. Raha zao no mito tena tsy afaka anao mpafolokarena intsony a. Tsy afaka tena anohana ny as'Andriamanitra intsony. Ry havanao, atakina devoly zany. Le tena lakile manokatra varavaran'ny lanitra indray ve no tsy inonao fa mbola manakery manokatra varavaran'ny lanitra mandrakakehitra iny. Mila manao defi anao fa na dia ejanary ny fiaina eto ambony tany ity, tsy iova aho, tsy ho kivy aho, tsy ala amin'Andriamanitra aho. Raha resaka mpafolokarena ho ataoko foana zany satria zany ny lalam-pitahiana nefa voasoratra ny Baiboly fa hitondran'Andriamanitra. Amen. Ka dia roso amin'izay tsika dia anao hira anankiray tsika rehetra ao anatin'izany dia mahazo mandroso isika. Dia eo moa ny fanohanantsika ny émission-tsika toy izy foana. Matoko ny tompontsika raha lasana bavy a dia rehefa avy eo moa tatazana eny an-toerana ny fanatitra fanaontsika rehetra mahazatra. Alefa ary tompoko mangataka ndreto mpitarika fidiarana anetana antsika ho amin'izay. Thank you.
izay fahafantsika ny tondra ny fanatitra izay zany omentsika toerany raha reto ekipa mpidera reto andeontsika hamaky baiboly a dia isika ny mamaky ao a vita rehefa makina ny tenin'Andriamanitra teny sotra masina anankiray dia manao amen daontsika rehetra sokafy ary baibolinao ato amin'ny Jeremia toko 2:30 ny andininy fa 9:20 sy 7:20 no vakina toy zao zany ny voasoratra dia tonga tamin'ny Jeremia ny teny Jehova hoe indro izao no Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra lay Andriamanitra tsy toy no miteny eto moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko va lioka indray toko 9:20 dia ny andininy fa 7:20 toy zao indray ny voasoratra fa ho Jesosy zay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra ndao hiteka mafy ho an'ny tompo isika ry fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity na ianareo any atokantrano any mazava be mihitsy ny voalaza amin'ny baiboly lay ny vakina teo marobe reo zavatra tsy hain'ny olona tsy hain'ny olona tao tsy hain'ny olona tanterahana zay maha-olona ny olombelona voafietra ihany zavatra hainy fa lay Andriamanitra zay vavantsika kosa lay Andriamanitra tompontsika zay marina fa mitsidro aty fotoam-pivavahana ety izy ambaran'ny baiboly fa hainy zany Andriamanitra zany zavatra rehetra amen sabatra ke isika fiangonana isika zay fanino a Jesosy isika zay fanandray a Jesosy isika zay fa manana Jesosy satria noho i Jesosy io dia afaka maneho amintsika fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra tokoa izy fisoratsika n'Andriamanitra riavana andao-mbola hitehaka atsika raha afaka miorakoraka ianao dia aoka iorakoraka farazay mafy andro azy zao ho eo ain'Andriamanitra ny manasitrana anao zay marary raha ohatra tokoa ka marary anao zay tonga manalika anty fotoam-pivavahana ity zany no ambarana amin'ny baiboly andro azy zao ain'Andriamanitra ny mamany olana misy oe fiainanao na olana inona io na olana manao ahoana io na olana inona io na olana manao ahoana io zany no voalazany baiboly andro azy zao ain'Andriamanitra ihany koa ny mitaha ny ataonao rehetra ny manambona ny alianao rehetra marina fa ao anatin'ny vaninandro tena hoe sarotra ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ity anisan'izany tsika malagasy ary tena possible be mihitsy hoe atoato araka ny fehoentsika resaka mandeha atseroa fa hiakatra ny vidim-piainana tena hiakatra be fa tsy hoe hiakatra moramora kely fa tena hiakatra be dia marobe ny olona matahotra sy mangovotra ary mipararehetra fa zao no ambarako aminareo na eo ary zany a dia mbola afaka mitahantsika foan'Andriamanitra satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahay zavatra rehetra azon'Andriamanitra avahana foana isika satria ny Andriamanitsika mahay zavatra rehetra fisoratsika n'Andriamanitra dia andao hiteka ho azy sika tompoko ary ny tena mampahery dia ity tsy miova amin'izany mihitsy io Andriamanitra ivavahantsika sy tompontsika io tany aloha be tany tena nasehon'Andriamanitra tokoa
fa tena mahay zavatra rehetra izy. Tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany, mbola nomporofon'Andriamanitra fa tena mahay zavatra rehetra izy. Ary hatramin'izao vaninandro misy antsika izao amin'izao taonjato faraika amin'ny 20 taona 2007 izao dia mbola mahay zavatra rehetra hatrany hatrany Andriamanitra. Tsy misy zavatra sarotra amin'Andriamanitra zany ry havana. Noho izany mitsangana eto anoloana eto ny tena ka mampanopin'Andriamanitra, mampaherantsika rehetra rehetra aho na iza tonga eto. Tomina avokoa isika rehetra ny iny fa zany tokoa io Andriamanitra raintsika io. Zany tokoa io Andriamanitra ivavahantsika sy topotsika io. Hoe Andriamanitra mahay zavatra rehetra izy. Dia tahaka izany ihany koa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mahay zavatra rehetra izy. Amen. Ny mahatonga moa mampahery hoe oka iny fa izany tokoa ny Andriamanitra ivavahantsika na zany tokoa Jesosy, satria miankina amin'ny finoantsika no anamarinan'Andriamanitra zany rehetra izany eo amintsika tsiraray avy amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika ary amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra antsika. Hitantara zavatra vitsivitsy aminareo aho, dia amin'ny alalan'izany zavatra tantarako aminareo zany no anometsantsika voninahitra an'Andriamanitra, ary enoky ihany koa fa ampitombo ny finoantsika, ampatanjaka ny finoantsika. Tantarako aminareo voalohany ny tantaran'ny Ezekia. Ezekia tompoko dia lehilahy iray zay nanihoan'Andriamanitra fa tena mahay zavatra rehetra tokoa Andriamanitra. Araka ny voalazan'ny Baiboly, Isaia 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny 9:9. Ovakina rehefa avy eo moa le tantara fa narary Ezekia. Ary ny aretina nahazo azy raha ny fahitan'Andriamanitra avy any an-danitra dia aretina hahafaty azy. Aretina tena mahery, aretina hahafaty azy. Ary zany no antony natonga n'Andriamanitra naniraka ny Isaia mpaminany hoe ry Isaia mpaminany ianao, ampitondraiko teny ianao, makanesa any amin'ny Ezekia fa marary izy, ary afaro sy manafitra ny ankonany izy fa ho fatiny io aretina io. Zany hoe oka izy tsy hiezaka amin'ny herin'ny tena ntsony ho akatsy na ho akeroa na andany vola hitsabona tena, fa io aretina io aretina hahafaty azy. Dia tonga tany tokoa Isaia mpaminany nitondra ny hafatra. Dia teo indrindra no natonga ny Ezekia tapa-kevitra hoe raha izany tokoa ny marina, andeha hivavaka aho, andeha hivavaka amin'Andriamanitra aho, na tsy tao anaty programany azy ny anasitrana, dia hivavaka aminy aho fa hainy ny zavatra rehetra, mahay zavatra rehetra izy, hainy manasitrana, hainy manafaka ahy amin'ity aretina mahafaty ity. Dia voalasan'ny Baiboly fa lasa izy nandoalika na nandrify ny rindrina, dia nivavaka tamin'Andriamanitra. Ary raha mbola teo mpivavahana izy dia resy lahatra Andriamanitra ary tapa-kevitra indray fa hitrantsetra ao anasitrana an'ity lehilahy ity. Dia niantso an'i Isaia izy, ry Isaia, miverena indray ianao, miverena makanesa any amin'ny Ezekia, ary lazao aminy fa efa heriko ny fitarainana, efa hitako ny ranomasina, satria nangataka izy mba mela ny elony, mba nasitrana azy, dia tapa-kevitra ao amaly vavaka azy, tapa-kevitra ao anefa ny riny, ka dia ositraniko tokoa Ezekia. Mandihana ianao ry Isaia makany aminy mitantaran'izany zavatra lazaiko aminao zany. Ary tsy vitanao ositraniko fotsiny Ezekia, fa apiko 10 taona be zao ny andro mbola velomany eto ambonin'ny tany. Ary tsy zay fotsiny fa amin'ny alalan'ny Ezekia dia lazao aminy fa hovonjeko ty firenena ity, ary tsy avelako hitondra loza ho azy ny fahavalony. Andao nge vakitsika voasoratra
Isaia toko 9:30 dia vakitsika manomboka ny 1 ary tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezekia ary Isaia mpaminany zanaka Amozy naka ho aminy ka nilasa taminy hoe zao no lasain'i Jehova afary ny akonanao fa ho faty anao fa tsy ho velona. 12 dia nitodika nakany amin'ny rindriny Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova engane ka hotsarovanao ny nandianako teo anatrianao tamin'ny famarinana sy tamin'ny foko rehetra ary ny nanaovako izay tsara eo masinao dia nitomany mafy dia mafy izy. 14 dia tonga tamin'ny Isaia ny tenin'i Jehova nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe zao ny lasain'i Jehova Andriamanitry Davida rainao efa ny hoenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasinao indro ampiko 15 taona ny andronao. 2 amonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Asiria ao ary 3 iaro ity tanàna ity ao. Tao ambadik'izay akory za magaga fa sitrany Ezekia tena sitrana tamin'ny fomba tsy takatry ny saina mihitsy izy satria Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra ary Andriamanitra dia mahay manasitrana ny aretina rehetra. Halleloia. Ry havana malala tonga eto marary vienao tonga eto tompoko. Inona lay aretina efa ela be teo aminao vely izy zany hoe fombola tany amboaka ianao no efa tratran'io aretina io ve sa taona teo fahazazana no laza olona aretina sa tamin'ny fotoana manao ahoana no namparary anao. Marary vienao tonga eto araka ny fomba fitaiza araka ny fomba fiteny dia hoe taizana aretina tokoa ve anao aretina mitaizanao ve io aretina io. Ry havanao ny Andriamanitra izay vavahantsika ny Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Amena amena. Ary raha resaka aretina androany azo sitranina fomba magaga ianao. Halleloia. Na dia manana ny heriny to inona rio aretina io dia azo sitranina amin'ny fomba magaga ianao. Ndeo itsika teka mafy an'Andriamanitra. Raha mbola misy mafy mizany teka dia ataovy ihany. Ianao tsara ty fijorona vavolombelona ataoko aminareo ity entiko manapirofo fa tena mahay zavatra rehetra Andriamanitra ary raha resaka aretina tsy misy manahirana azy na dia kely azy. Ndre mandeha nisy madama kely zay tonga tao ambroko. Io madama kely io narary ka ny aretina nazo azy may manomboka amin'ny tendany eo hatrany amin'ny tongony ihany may, inilany iny inonony iny may, lamosiny iny may. Ary raha tonga tao ambroko izy tena nagaga dia ity fa maninona ary ty madama ity mandeha rery nefa zao ny aretina mahazo azy tamin'ny fomba ahoana ary natokavany teto fa tena may tanteraka tena dia efa mitsoniky nana le may amin'ny vatatena. Zaho manokana raha nahita azy satria tsy ny akanjo izy fa lamba hoany no tafiny isikinana satria miraikitra le may tena miraikitra. Raha nahita azy dia tena Jesosy hitako mihitsy hoe nitafiany devolo ny saiko hoe mbola hositrana ve io dia mbola afaka amin'ny aretina ve io dia nandeha ny saiko hoe 20% amin'ny tenan'ny olona moa no may dia tsy maintsy maty izy dia mbola velona ve ty vehivavy ity. Henoko mihitsy hoe ny ataka ny saiko ny ataka ilay finoana nananako ny devoly fa sorako moa Andriamanitra fa teonao ihany dia nazy fampahirezana hoe tsy anao ngery paster no anasitrana azy tsy ny fahaizanao mahasitrana azy fa izao Andriamanitra no manasitrana azy ny anjaranao vavaka ho azy dia sitrana izy dia amena dia nataoko nitory-teny dia nataoko vavaka ho azy taorina vavaka dia nitsofoko rano izy dia izao ny teniko anankiray tamin'ny avy eo mbola tongava ty ihany anao fa hivavako anao foana dia eno izy kanjo tapitra ny herinandro tsy niverina izy tapa-bolana tsy niverina izy eforay volana tsy niverina izy dia nandeha ny saiko za raha teo moa tsy nahazo numéron'ny telefôny mba hiantsoko azy nanahoana tokoa zay izy taorina ny vavaka natao azy dia hoy aho hoe sa ve maty izy zay natoka tsy niverina
sa ve hoe kivy izy fa anarany mba nametrako tanana fa tsy sitrana dia ray amin'izay mety nanjo azy na maty izy na kivy izy dia tsy te verina itsony dia nandeha ny vola tsy niverina mihitsy izy dia ndray andro nitoroteny tany amin'ny faritra andrefana iny commune anankiray ambanivohitra dia vita moa ny fotoam-pivavahana dia nisy madama nanatona manao paster dia manahoana ho tadidinao ve tena safa tompoko fa tena tsy tadidiko mihitsy ianao fa iza moa ianao dia hoy izy hoe tadidinao ve paster fa za le madama le tonga tao amin'ny bureau-nao hoe may ohatra ny tadidiko ihany ianao fa nisy an'izay olona izay tokoa tonga tao amin'ny bureau-ko may ianao ve le izy eny paster zao izy izy vao vita ny vavaka anao taonao dia za ndeha ody iny tonga dia niala tamiko fanantenana halleloia dia faly be mihitsy any an'lean'izany satria izy nresaka tamiko tao tsy nitantara hoe manantena be nge vatako paster ay zany tena nanantena be le mifaritra may teo amin'ny vatana tena mpandehanana ozy izy tonga dia nitsatra fanantenana dia rehefa tonga tany an-trana ozy izy ny atoandro dia tonga dia eniko hoe hitako hoe maina le fery teo amiko dia niapito zahay ho ny vadiko satria fa sitrana anao andeontsika ody any an-tanàna andeontsika ody any an-tanàna dia akory ray tompoko ny ahafaliana tato anatiko hoe ain'Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra ary ny fanasitranana aretina faran'izay mafindrindra zay mahavierevitra ny olona dia mbola vita n'Andriamanitra ny manasina zany tiaka mafan'Andriamanitra isika halleloia ka zay no ato matonga miteny amintsika amin'ity androandroany ity hoe raha misy aminareo tonga eto manalika zao fotoam-pivavahana izao na manaona sy manahoana ny fisehon'ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy afaka no sitrana ianao na dia aretina efa nitaizanao hatramin'ny ela ary zany amin'ny anaran'i Jesosy afaka no sitrana ianao asoteka faran'izay mabe tompoko halleloia amen ny tantara faharoa tantarako aminareo indray dia ny tantaran'ny zanak'Israely sy ny ranomasina mena tonga tany maina dia rehefa namaky an'io tantara io aho dia tena nafaly be ary resy lahatra hoe mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra ary tsy misy mahasaka anazy mihitsy tsy asa ena dia ny zavaboary no ariny azy zany ranomasina mena zany nge efa nataon'Andriamanitra nisy ary tsy foana mihitsy ho ranomasina io raha tsy efa tonga ny fotoana amaranan'Andriamanitra ny tantaran'ity zao tontolo zao ty efa napetrak'Andriamanitra tao io kanefa rehefa hiasa Andriamanitra dia azon'Andriamanitra tao ny manafoana ny fisian'le ranomasina ao amin'ny boky ny Exodosy toko 4:10 misy an'izay tantara zay toy zao zany ny fandeha ny tantara niala tany Egypta ny zanak'Israely dia andeha ho any amin'ilay tany tondra-dronosy tantely ry zareo niala tany Egypta tamin'ny hafaliana be mihitsy ry zareo ka tsy napozy tena mpandehanana toja n'ity ranomasina midadasika be ity ny anaran'ilay ranomasina dia hoe ranomasina mena dia verevitra tanteraka zareo tamin'izany fotoan'izany hoe ahoana no atao androso ranomasina mena iverina hitady lalana vaovao roviana vao tonga any amin'ilay sampanan-dalana tena izy araka ny eritreritry zareo fa ny tena olana dia ty tato afara tato efa miazakazaka ny miaramila ny Egyptianina mba amabo azy ireo teo amin'ny torapasika ny ranomasina mena tena olana tsy voavaha mihitsy ilay izy tamin'izany fotoan'izany ary zany no ato natonga ny zanak'Israely nomonomonina nanometsina mosesy tena hoe nanakena mosesy ary ny sasany ary dia navita ny teniteny foana mihitsy fa izao no mampahery be ry havana adiny reto zanak'Israely fa
olon'andriamanitra ke zany Israely adino zany Andriamanitra lay tompo zao rehetra zao nge no Andriamanitra ivavaka sy Andriamanitra tompony adino zany adino hoe mahay zavatra rehetra ke ny Andriamanitra ivavandry zareo e de teo indrindra no nasen'Andriamanitra hoe tiako ny oloko tiako ny vahoakako na de nanakina any mosesy-mpanompoka ary zareo na de nanometsiny any mosesy-mpanompoka ary zareo tiako ary vonina mindra fo amin'ny ahy tsy maintsy vonjeko izy manoloana zao olana goavana be mahazoazo zao de nyantso mosesy Andriamanitra ry mosesy avianao eto ty ny teanao hoetana amin'ny ranomasina sarao roa io rano io tena mahafinaritra be mihitsy ny toetra mosesy fa lehilahy tena nanam-pinoana izy lehilahy tena natoky an'Andriamanitra izy ary tsy mba nirorosaina mihitsy nanoloana ny teny zay nambaran'Andriamanitra taminy sy ny zavatra nampanovan'Andriamanitra azy avy hatrany de niazakazaka mosesy andida niaraka tamin'le tena nekeny amin'ny moron-dranomasina ary raha vao ningainy le tena nisy fagaganatraka avy hatrany de saraka ron-drano raha toy izy natantara de voavonjy ny zanak'Israely fa rehefa valiny zanak'Israely kosa de naletika Andriamanitra no le voniny tao anatin'ilay ranomasina mena ry havana tonga manaketona hoy aho aminareo tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao tsisy zavatra tsy vita an'Andriamanitra may zavatra rehetra ny Andriamantsika marina be mihitsy lay Jeremia 3:30 2:7 hoe indro zao no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misava magaga zay tsy haiko va ary mbola marina be tak'izany ny teny nataon'i Jesosy hoe tsy hain'ny olona zany tsy hain'ny zanak'Israely ny mamany ny olana fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary amin'ity androandroany ity solo-tenan'Andriamanitra aho solom-bavan'Andriamanitra aho milaza marina amintsika fa hain'Andriamanitra zavatra rehetra azon'Andriamanitra vahana ny olana fiainanao halleloia andonge vakitsika ny voalaza atao amin'ny Exodus 4:10 hoe dia atombotsika amin'ny 9:17 zao voasoratra ary misesy tamin'ny olona asa matahotra ianareo mijanony fa ho hitanareo famonjeny Jehovah zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehovah hiady ho anareo fianareo kosa sanginy 9:10 ary ho Jehovah tamin'ny Mosesy nahoana no mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ary angao ny teanao dia ahijiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandiha ny tany maina ny zanak'Israely ary indro izao anamafy ny fon'ny Egyptiana ka hiditra ny etsika azy izy dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba nikalesiny sy mitaingitsovaliny dia ho fantatry ny Egyptiana fa izao no Jehovah rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy nikalesiny sy ny mitaingitsovaliny amen dia raha toy izantsika moa any amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 1:20 dia tantarany teny'Andriamanitra hoe tena rabaky teny no vahan'Andriamanitra ny olana teo amin'ireo zanak'Israely lay ranomasina midadasika iny tonga dia saraka roa dia lasa nisy tany maina vetivety mipoitra teo dia afaka nandeha teny ambony tany maina iny ny zanak'Israely mba amonjena ny fiainana ary ny Egyptiana zay nanesika vato afara dia nambara Baiboly hoe no le vonin'Andriamanitra tao anatin'ilay ranomasina mena izany fisoratsika an'Andriamanitra dia hoy aho hoe andeontsika hiteka faran'izay mafy dia mafy raha mbola misy mafy zany dia ataovy ihany Jesosy mahery magaga tsy miova omaly anio mandrakizay sady zany ve halleloia lay Andriamanitra zay nandray atanana ny zanak'Israely nanoloana ny olana faran'izay mafy be indrindra ary nampiseho fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra tamin'izany fotoana zany zany Andriamanitra zany ao anatin'ity fotoam-pivavahana ataontsika ity avy any an-danitra izy mihitsindro antsika eto ary Jesosy Kristy zanany lay mpamonjy ity zao tontolo zao ity
araka ny teniny miaraka amintsika eto izy tika dia hoe androany no fotoanan'Andriamanitra andro ny tompo atsika zay rehetra manana olona toka eto ho vonjen'Andriamanitra ianao ny zavatra takin'Andriamanitra aminao fotsiny dia manana finoana fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra ary hainy ny mamany olana eo amin'ny fiainanao zao ny teniny nataon'i Jesosy Jaona 1:20 andininy 70 hoy izy zao ny teniny tsy voalazako fa raha ino ianareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra le finoana mihitsy zany no alasin'Andriamanitra amintsika fa Andriamanitra dia afaka monjy atsika amen na hitatara fitsony vavolombelona anankiray aminareo ary za manokana dia tena resy lahatra tena miaiky hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahorian'Andriamanitra tena mahavaova olana izy na olana ino na olana inona io hainy ny zavatra rehetra ndre mandeha mpino vao amin'ny fiangonantsika avetsam-pahasalamana le olona za andeha voaka ny vavady lohana tômôbily efa tavavoaka vavady no hito isy raha matoa anankiray nanatona pastera ianao mihitsy tadiaviko ianao mihitsy laiko mila vavaka pastera fa manana olana lehibe dia hoy taminy asafady ranabavy asafady madama fa tena maika be mihitsy io raha ny tokony izy efa tokony tonga tany amin'le toerana andehanako ao zao maraina zao tokony tamin'ny enina sasany teo eo na enina da fitolatsika tany hoany le izy asafady madama fa misy pastera afaka mandrainao ao pastera ianao mihitsy mitadiaviko ianao mihitsy vavaka ho dia io zao ko tsy azony ty madama ity fa tena afabaraka raha tara eo asafady ranabavy asafady madama tsy nanaiky mihitsy izy mila vavaka fa aminao pastera dia hitanao amin'izany hoe aiza zany ny tany aiza zany ny fanapaha-kevitra raisiko andray azy ve dia tara afabaraka menatr'olo nefa tena mba mpanompon'Andriamanitra ihany sa ilozako izy nefa zay ny fanantenany hoe vavaka ataon'ny pastera no avovonjy azy manoloana ny olana tena verevitra dia faramoana teneko izy voangy anao safady ovela vavady eo ranabavy dia vakio soratra io dia ny soratra teo manao hoe koraha zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo vovakinao vela soratra pastera dia zao zany ranabavy araka io tean'io no ataon'Andriamanitra aminao anafaka anao Andriamanitra nafaka anao amin'ny olana sotra pastera mainina dia nametrako tanana izy dia raha saratsaina fa fametra tanany olona maika be mihitsy no ataoko taminy rehefa tsy maika mantsy ny pastera na mpanompon'Andriamanitra dia be sasy teny rehefa mivavaka be sasy teny Andriamanitra narinahitra sy ny tany tompo zao rehetra zao ianao nabisy ny kintana sy ny volana ary ny masoandro ianao may manakana masoandro tsamay be nefa mamela ny masoandro tena ohatr'izao na ohatr'izao ianao nariny ranomasina mandahatra tena lavabe le pastera sisa vavaka aminao ho an'ity ramatoa botabota ohatr'izao ramatoa manao kanjo menamena alatra dolo mifandara teny rehetra rehefa tsy mainka amin'ny pastera be dia be ny olona nitako izany ary nantena koa ndraiky tratran'izany fa tamin'ity ndre mandeha ty vavaky ny olona maika amin'ny anaran'i Jesosy van'ny olana amen van'ny olana ranabavy afaka mandeha amin'izay ianao zay ny vavaky ny olona maika fa zao ny nampahery na vavaka lavabe nataonao na vavaka maika nataonao vavaka ny olona maika nataonao miasa foana Andriamanitra rehefa mino anao dia miasa Andriamanitra ka androany amin'ny anaran'i Jesosy ho vonjena zay rehetra mino ho vonjena zay rehetra mino dia inona ho ianao lasa izy nandeha za tsy nanontany ho inona le olana raha vao nanontany teo aho inona ny olana mahazo anao dia ny tantara lavabe izy dia mitovy amin'ny hoe niraisiko tao amin'ny broky ihany izy dia lasa izy zay ny tadiavina le fametrahana tanana avy aty amiko dia afa-kerinandro verina izy pastera tena magaga Andriamanitra ary mahay zavatra rehetra inona ny nataon'Andriamanitra taminao hoy za io pastera nananan'olona vola amina million fitadiavako azy tamin'izany efa 100 million mahery zany hoe nisy fiara-miasa fifanarahana nataony sy tamin'ny olona tompom-bola ka volana zao isy ianao anangonana ny volako dia ho taty amiko dia nanango mola zany noho n'izy
kanjo telefona azy le tompom-bola tonga avy aty amin'ny broko anao a dia eto daholo ny vola rehetra voanginao marina fampitsara io lehilahy tompom-bola io nangofotra hoana izy zay ny tantarany tamiko ny para rehetra hoana izy zay vao teny higatra ten'Andriamanitra dia teo mpivavana hoana izy nahazo rema nahazo feo hoe mandeha anainga na makany amin'ny paster Adolphe anao metra ny tanana fa Andriamanitra monjy anao aoriana fa metra tanana zay natoka azy maika hoe ianao ihany paster ianao ihany no ametra tanana amiko dia tonga tany amin'ny braon'le olona izy dia teo mpipetrana ozy izy a miandry azy miandra fiantsona mangovotra be foana eo mangovotra tonga le sekretera ianao ny ranona asainy hoany anao mandroso dia niditra ozy izy dia nasainy petraka dia zao ny tenin'le olona dia tompom-bola ohatrinona ny vola voanginao nentinao any nangofotra hoana izy sady ny teny hoe tena tsy mbola nahangona mihitsy fa tsy misy atao anaty poketrako afa-tsy 100 000 francs amin'ny vola amina million amam-bolana 100 000 francs fotsiny voanginao na dia nanao boaty ndrakitra ohatriny isan'andro ary anao dia ho 100 000 francs ve ohatrany hoe fanaovana tsinitsiny ale tompom-bola tena manafotoana zavatra tahaka izany ohatrany hoe tsy nirarahinao mihitsy ny volako vao nandrean'izany hono le tompom-bola dia niondrika tao ela be dia izy amin'izany tsy ady mangofotra vavaka mafy moramora eo izy nitraka hono le olona avy eo dia zao ny tenyle olona fantatry fa tsy voalonao tsony ny volako iny ka dia zao tsy hanetsika anao aho tsofoko rano ho anao ny vola riafanao tsy hitanao ve zany tantara zany tsy fantatra ve ny dikan'izany tantara zany milaza amintsika rehetra zany fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra ary na olana manao ahoana olana manao ahoana vita n'Andriamanitra ny mama amena io angery havana malala tsisy hoe vola dala-tombo zany e araka nambarako tamin'ny fitoam-pivavana talohany ity fidirana ity hoe rainao sao makany amin'ny épicerie dia mividy zavatra dia tsy ampiariary zato ny volanao ataoko fa tsaron'olona foana iny a tokony averinao ny apitso tsy nandalo anao 3 andro teo rena hitany anao orianina mbola nanako vola tahaka izao nge anao e mbola nanako ariary zato anao satria zava-dehibe amin'ny volany any aminao ka na dia ariary zato ary mila verina maika fa vola amina million vaka moramora mitady vola nga moramora manangom-bola fa rehefa Andriamanitra miasa vita n'Andriamanitra ny zavatra rehetra amen ranomasina mena vita n'Andriamanitra ny nanasaraka azy ka tonga tany maina ho famonjena ny zanak'Israely olon'Andriamanitra vola amina million tsy intermato ity ny namaly le olana fa n'Andriamanitra ny namany olana ka androany zay rehetra manana olana tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy hofojena ianao zay rehetra miny na ianareo na tokantrano any oka iorakoraka mafy be asoteka ndre mandeha alleluia amen tantara fatelo manaraka hitako aminareo dia ny tantarany Isaka sy ny fitahina lehibe nataon'Andriamanitra ho azy rehefa nandinika tantaran'ity lehilahy ity aho dia tena resy lahatra hoe mahay zavatra rehetra Andriamanitra ny impossible tonga possible hatrany an-trano fikasana izy zany hoe olona efa nataon'Andriamanitra ho tahina amin'ny zavatra rehetra zay atao olona efa vitr'Andriamanitra ndray andro mila miala eto anao ry Isaka fa ndao ianao mivahiny any an-tany Filistina any ianao no mamely tena fa rehefa tongany ianao dia ho tahiko tena ho tahiko ianao dia tonga tany amin'ny tany Filistina tokoa ity tovolahy atao hoe ity lehilahy atao hoe Isaka ity niaraka tamin'ny ankohonany dia rehefa tonga tany izy tena no tahin'Andriamanitra be tokoa filaza amin'ny Baiboly dia hoe rehefa namafy tao ao amin'izany tanàna izany izy dia namoa avy zato eny
ary tonga mpanakarena be indrindra hany ka vakivavy tena tanatana vavatra amin'ireo tompotany sy ny mpanjaka Abimeleka. Zao mihitsy ny tenin'ny mpanjaka. Hitanay marimarina izao fa tahin'Andriamanitra ao ianao, tahin'i Jehova. Fantatray fa tena avy amin'ny Jehova zao fiainanao voatazo zao. Zany zavatra tranga tamin'ity lehilahy ity. Andonge vakintsika amin'ny Baiboly ato amin'ny Genesis toko fa 9 tonga dia vakintsika manompo amin'ny 9 fa 12. Tena mafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazato eny tamin'izay taona izay satria efa nitahin'i Jehova. Ary nanan-karena ray lehilahy ka nandroso sy ny tomba hampara-patoka ny mpanjato be indrindra. Fananana be izy dia ondry amanosy sy omby ary andevo maro ka dia nialina azy ny Filistina. Ary atreo zany dia dikantsika eo amin'ny 9 fa 20. Zao ny voasoratra tapany farany. Aroa izy ireo tapa voalohany. Ary rehefa tany marimarina fa mombanao Jehova ka dia hoy zahay aoka samy manao fianianana isika. 9 fa 20 tapany farany. Fa ianao ankehitriny efa notahian'i Jehova. Alleluia. Noho izy zany ka te fikasana dia noraisin'Andriamanitra ditsy andraikitra ny fiainana. Ka na dia tany amin'ny tany firenena-kafa aza izy no namely tena dia nasehoan'Andriamanitra hoe mbola miay ianao foana aho ka ataoko olona voatay ianao, ataoko olona ambinina amin'izay alianao rehetra ianao. Ina moa natokany tantara zay tantara zay mba ilazako aminareo hoe fa iza moa tsika io araka voalazany Galatiana toko fa 4:20. Isika io dia olona mitovy amin'ny Isaka mihitsy. Zanika te fikasana tahaka ny Isaka. Tanao voasoratra io Galatiana toko 4:20. Fa isika ry rahalahy no Jesosy Kristy zay efa ninontsika, zay efa nekentsika ary nitoetra ato-pontsika dia zanaka ny teny fikasana tahaka any Isaka isika. Dika zany dia hoe raha notahin'Andriamanitra be Isaka tamin'izany fotoana izany dia afaka notahina ihany koa isika taranaka ankehitriny amin'izao vaninandro misy antsika izao. Amen. Malona izay indrindra dia mampahirana reo rehetrarehetra hoe na inona zavatra en'ny sofintsika amin'izao vaninandro zao. Feo mandeha ny ambadibadika ihany hoe tena hiakatra hono ny vidim-piainana. Eny ny filompirenantsika aza moa ny teny hoe tsy azo itovirana fa tsy maintsy miakatra ny vidin'ny carburant. Ary raha miakatra zany dia possible hoe hiakatra ihany koa vidim-piainana. Possible zany. Dia malona izay indrindra amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika, amin'ny mahavoaka an'Andriamanitra antsika no Jesosy ataonantsika ataovy zavapady, ny kivikivy, ny matahotra, ny manahy, ny mitepitepy hoe inona ny tranga aoriana kely ao. Fa itsika amin'izao vaninandro zao mihitsy no tian'Andriamanitra hitoetra amin'ny finoana. Fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Afaka tany mitahantsika izy, afaka mitahantsika fomba magaga, afaka manambona ny alentsika ary mino ary fa amin'izao vaninandro atao hoe vaninandro farany atsapahany olona amin'ny fiandohan'ny fahoriana inoko fa amin'izao engane ka vao maika mety be ny ataonao. Sy noho ny fahaizanao, na noho ny akinganao, na noho ny herinao, tsika moa tsika natao hiasa, natao tady vola, natao amely teny, fa maha-olon'Andriamanitra atsika aza ampitovina amin'ny olo zao tontolo zao ianao ka hoe hiankina amin'ny herinao na hiankina amin'ny fahaizanao, fa aoko tsika hiankina mandrakariva amin'ilay Andriamanitra zay vavantsika setipontsika. Fa efa nandray andraikitra io Andriamanitra io, nandray an-tanana fa ho raisina andraikitsika, ho raisina tanantsika, ho tahintsika. Engane ka raha nisan'ny olona tsy nety loatra ny bizanao teo aloha amin'izao andro faran'izao indrindra fiandohan'ny fahoriana izao
bizina anao tena mety be indrindra ho tanteraka amin'izay manao amainina mafy be asio teka sorakoraka tompoko raha mbola misy mafy no zany dia ataovy ihany jesosy jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve dia nisan'ny mahafinaritra be aho moa le teny ao amin'ny obolana toko 10 ao andiny 20 fa tanteraka tamin'ny lay lehilahy tao hoe Isaka le izy ary azon'Andriamanitra tanterana ihany koa eo amintsika fiangonana kristianina manaraka zao fotoam-pivavahana izao io voasoratra io ny fitahiany Jehova no mampanankarena tsy ny fahaizantsika tsy ny herintsika na no ny akingantsika no mahatonga antsika manankarena fa ny fitahiany Jehova Andriamanitra amen engany aka hitodika amin'ny Andriamanitra isika ka dia hotahina rabaky teny ianao hotahina rabaky teny ianao mbola sy hoteka farazay mafy ihany tompoko raha mbola misy mafy no zany dia ataovy ihany e ka ny afatra farana zany aberaka amintsika dia hoe aza matahotra aza manahy aza mitebiteby fa aokontsika ino fa ny Andriamantsika dia Andriamanitra mahay zavatra rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy hainy va ary Andriamanitra afaka mandray atanana antsika satria olona tena sarobidy aminy isika noho isika efa novidin'Andriamanitra tamin'ny rano Jesosy Kristy ilay nalatsaka teo ambony azo fijaliana ary rehefa tena mandika ny voalaza amin'ny baiboly aza ao dia resy lahatra hoe amin'izao vaninandro zao mihitsy no tiany Jesosy ambara satria nisy fotoana reo mpianatra Jesosy no mitebiteby natahotra nanabe hoe raha ohatra ka tena anaraka an Jesosy isika ka afontsika ny zavatra rehetra dia inona no hoanitsika inona ny sotrointsika inona ny tafiantsika dia fantatry Jesosy ay tebiteby tahotra fanahina nananan'izay dia ahoana ho ianao inona ny teny nataon'i Jesosy hoy izy nahoana no matahotra ianareo nahoana no manahy ianareo nahoana mitebiteby ianareo hoe inona no hoaninay inona ny sotronay inona no tafianay mba jereo kely ny voromanidina ny rainareo no mamelona ny reny jereo kely ny voninkazo ny rainareo no mampitafy azy reny sarobidy amin'Andriamanitra rainareo ianareo mihoatra ny voromanidina mihoatra ny voninkazo ka raha ny ahany reny Andriamanitra possible tena izy mihitsy fa iah ianareo zay efa novidina tamin'ny rany io Andriamanitra io amen amen koa dia metezanao iova tanteraka fijerinao iova tanteraka fisainanao aza ampitovina amin'ny olona rehetra vela to ambony tany ity aza mba isan'ny olona miteniteny foana ianao fa tsy mitovy amin'ny olona rehetra anao ary fanampin'izany mba fantatrao moa hoe rovina ny tokony ho hamarin'Andriamanitra lay voalazany ato amin'ny faminaniany malaky rovina no ho hamarin'Andriamanitra sy ataony tanteraka izany hoe dia ho hitanareo ndray ny tsy fitoviny marina sy tsy marina ny manompo sy tsy manompo malaky toko 7 andiny 20 rovina inoko fa amin'izao fiandohan'ny fahoriana izao mihitsy no ho hamarin'Andriamanitra amintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy ho havan'Andriamanitra anay anao ho tahin'Andriamanitra anay anao ary ity ny zavatra anankiray tena mampientanentana foko ary inoko fa tena zay mihitsy tian'Andriamanitra tongavana tamin'ny herinandroany dia niteny taminareo aho hoe milaza zavatra anankitelo tena telo lehibe dia andao hivavaka ho an'iny zavatra anankitelo lehibe iny isika fa ho ataon'Andriamanitra tanteraka izany amin'ity volana jolay ity nambarako taminareo izany navotsotro izany teny izany satria fantatry fa tena ho ataon'Andriamanitra izany ka ho anareo izay tena nino manana fatokina fa ho raisinareo zany atoato amen ho tanteraka aminareo zany atoato andao mbola teka faran'izay mafitsika rehetra iorakoraka ihany koa vakina farany ny Jeremia toko 2 andiny 5 sy 7 dia sika voavaky le teny dia manao amaina mafy be ianareo dia tonga tamin'ny Jeremia ny teny Jehova hoe indro
izao no jehovah andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga zay tsy haiko va liko toko vavalambe folo andefa fito amby roapolo fa ho jesosy zay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'andriamanitra tao andao arytsika rehetra androany iaraka hivavaka be mihitsy tena hivavaka isotra tena isotra hoe misotra andriamanitra fa voaraiko ny afatrao fa ianao dia andriamanitra mahay zavatra rehetra ary tsy misy zava-magaga zay tsy hanao atao androany zany a dia sitranao androany zany a hivalin'ny olonanao fiainako androany zany a dia olona natao ho tahinao ary zay efa nataonao fahiny dia ho ataonao tokoa zany amin'ity androandroany ity hivavaka be mihitsy isika ka petrao eo amin'ny fonao ny tananao samy manokatra ny vavany na ianareo olona tokantrano azy samy manokatra ny vavany dia mivavaka fonao rehetra mihitsy ianao vavaka atsika tompoko samy vavaka izy ry tompoandriamanitra lehibe ry lay andriamanitra tsy mivo maseno ary mandrakizay misaotra ny amin'ny afatra nampitondraina ho ateo misaotra sy makasitraka anao aho tena mideranao aho andriamanitra satria andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao tsisy aretina tsisy traninao eto tsisy olana tsy hovahanao eto ary tsisy olona tsy hotahinao eto satria zalika te fikasana tahaka ny Isaka izay misaoran'andriamanitra ianao misaoran'andriamanitra ianao le zavatra anankitelo netiny tamin'ny herinandroany dia ho tanterahanao amin'ity volana jolay ity amin'ny anaran'i Jesosy madidiny demoni mampirorosainao mikiala madidiny fanaratsy mpanao sakana miala amin'ny anaran'i Jesosy mikiala amin'ny anaran'i Jesosy matoky fa ho sitrana ianareo zay marary matoky fa ho sitrana ianareo zay marary halleluia 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 misaotra tompoandriamanitra misaotra miteranao andriamanitro faleibe atsakany tananao miterana andriamanitro faleibe ianao faleibe miteranao Jesosy antsika hitsakana tsika sady atsakany akeo tananao fiderana an'andriamanitra magaga ianao magaga ianao miterana fanahy masina mahery anao mahery anao mahery anao mahery
afaka toerana daholo ho anareo générary a dia afaka mitsapany tenanareo ianareo nanahoana fisehoan'ny aretina fa eto ilay Andriamanitra mpanasitrana ilay nanasitrana ny aretina rehetra tamin'izy nandalo tety ambony tany Jesosy no anarany ary manasitrana ny aretina rehetra mahazo antsika izy naretina nazanao fonombola tany ambohaka izany naretina nazanao tao anatin'ny fahazazana naretina voatonga tateo aoriana manasitrana anao Andriamanitra tamin'ny firavana teo aloha teo zao a dia nisy ranabavy anankiray nanantona tamin'ny anao vavaka teo ny pastera dia tonga dia misy namay be ny tenako dia fantatro fa sitrana izy fa zaho izy manana aretina mitay izy dia amin'ny alina mihetsika io aretina io ohatrany hoe amin'ny alina izy mitorana safotra dia eny mihitsy tao anatin'ilay fotoam-bavaka tao anatin'ilay vavaka na may be ho ny tenany dia tonga dia sura hoe sitrana zany izy dia ianao koa zany afaka no sitrana androany tsapao ny aretinao iza taminareo ny narary tena ianao hoe narary mivoto ikibonao na tsy afaka nondrika lamosinao fa amin'izao fotoana izao tsapanao hoe tena sitrana ianao a atsaka ny takso ny tananao hoe sy sitrana tsapanao hoe sitrana ianao misy vitsivitsy manangatanana ary ny rehetra mbola marary ve sa tsisy olona marary eto engane ka tsisy marary eto reo zay nanangatana reo zany ny olona narary farany dia tsofoko rantsika rehetra tsy arary etsony ianao tsy arary etsony ianao amin'ny anara Jesosy tongava aminao roko zay inonao ndao mbola hiteka iantsika rehetra ndao mbola hiteka ihany hiteka ihany raha mbola misy mafy be noho izany dia hiteka iantsika halleloia mahagaga angio Andriamanitra io ry havany tena resilatra any amin'io zany mahatonga tsy matahotra vavako an'ny marary raisy ohatra so zanakitsana baviko itsy zanaka nabaviko io zao vao volana vitsivitsy natonga avy mivavaka tato fa narary ny cancer atao amin'ny tranon-jaza efa troisième phase efa tsisy azo antiany eny intsony maholaza io anabaviko io ary dia sasitry mitomany foana hoe ho faty ve ny zanako vavy tokana ho faty ve fa tena mirakla ry havana mirakla setra ny tanteraka izy levona le cancer tao anatiny mahagaga Andriamanitra tsy ain'Andriamanitra tao halleloia dia mbola irorosana foana vianareo ry havana manoloana ny aretina manoloana ny olana sy ny vidim-pianana miakatra mbola irorosana vianareo fa ianareo dia tsy hotahina tahaka ny Isaka aza mba manaiky kiviny devoly na to amin'ny devoly amin'izany olo miavaka atsika andao tsika hanao hira anankiray aloha iarahantsika manao le hira hoe tsy misy tsy haina tao tena ataontsika mpitsanganana ataovy amin'ny fonao mantolo ampifaliana vokotry ny fo hoy aho alefarzy tsy misy tsy hainao atao Fifadian-kanina
Vatulampy tuguako. Vatulampy suruako, kasihanku susua. Jangan yang antena, itu berfahamu cena. Di mulut sumur bendera, di telingamu rasamu. Di rapamu, di gerak-gerak, di jangan di sana. Di palingmu janganku, senwaramu dawang kita. Di rapamu, di gerak-gerak, di jangan di sana. Nawe, ya nawe, ale nawai pergi maraina. Simi si cahaya, simi si cahaya, simi si cahaya, simi si cahaya. Ulu sudah bendera. Virava-vano, gerak-gerak, Ljubljana di sana. Fifadian-kanina, fifadian-kanina. Virava-vano, gerak-gerak, Ljubljana di sana. Simi si cahaya, 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 simi si cahaya. Alleluia. Notigi tiadana na mafuan Jesosy. Ran'olo korokama be dia samy mankatoerana tompoko mena tompony dia rasy ny atsary ny vony anahitra apetra amin'ny fonao tananao dia andao hivavaka saotra ny tompo isika tompo Andriamanitra rila izy hatrizay ko mandrakizay tsy misy tsy hainao atao ka dia miondrika tonatreanao zahay tompo amin'izao taonjato faraika amby roapolo taona arivo fahatelo zao dia ho amarininao ny voasoratra rehetra fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao ary ny olonao zitranonao amin'ny aretina raha santrika marary izy ny olonao hovonjenao afaka amin'ny olana raha santrika tonga amin'ny olana ny olonao tena ho tahinao ary ny fitahinao tokoa no ampanakarenanay rehetra amin'izao fiandohan'ny fahoriana izao mihitsy no anaporofonao fa olona miavaka izahay ka dia misaotra tompo halleluia amen teka mahafoany tompo isika halleluia